Namoaka fanambarana iombonana ny sehatra tsy miankina mitaky ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara mba ahafahana manarina ny toe-karena iraisam-pirenena ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ny andindiny momba izay no andeha arahintsika eo amin'ny fanadihadiany Claudia Rasolson. Ho an'ny sehatra tsy miankina dia lasa zari-takalonaina ny toe-karena ka mitaky ny fisokafana manontolo ny sistany ireo vovonana samihafa izay namoaka fanambarana iombonana. Anisan'ireo firenena izay tsy mbola misokatra tanteraka ny sistany i Madagasikara. Teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2020 dia nahitana fihenana 100,000 ny tany fivezivezena mampiasa ny fitaterana anabakabaka na eo amin'ny sehatra regionaly na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na dia misy aza ireo ezaka nataon'ny fitondram-panjakana mba hampiroboroboana ny fizahantany anatiny na anohanana izany sehatra izany dia mahatratra 703 miliara ariary ny fatiantoka zakain'ny sehatry ny fizahantany ary amanarivony ireo very asa. Na dia nisokatra amin'ny ampahana aza ny sistany nanomboka ny 13 oktobra 2024 dia eo amin'ny 20,000 ny fifamezivezena tamin'ny taona 2012 no tahatratra. Ny fisokafana amin'ny any ivelany ihany anefa no ahafahana miaro sy mampiroborobo ny asa ary ihany koa manarina ny toe-karena ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Ho an'ireo sehatra tsy miankina dia fotoana izao irosona amin'izany fisokafana izany ary efa niomanatry ny ela amin'izany rahateo izy ireo amin'ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana samihafa.